faly miarava antsika rehetra indray zay ato amin'ny seny atao anatin'izao fandaharana olo-pirenenao izao. Mbola ao anatin'ny fanavozana isa taona ny lisy-pifidianana isika amin'izao fotoana ary mianaka tanteraka ny vanim-potoana ny fanamarinana sy fanaovana fitarainana raha toa ka misy safidy na diso mombamomba ny olo-pirenena iray ao anaty lisy-pifidianana. Manana hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana aprily ny olo-pirenena ao anatin'izany. Inona tokoa moa ny andraikitry ny olo-pirenena mandritra io feam-potoana io? Toy izao ny hevitry ny olo-pirenena izay sendranay. Efa ao anaty lisy-pifidianana raho sady mieritseritsy koa ty mbo handeha hagnamarigny ty agnarako amin'ny fokotany any. Nao fa avy fifidianana io, nao tsy agnaty lisitra ao ty agnarako, tena malahelo mihitsy raho ary tena te hialy amin'ny fokotany io. Satria zaho manana zo mifidy. Raha ohatra tsy mifidy aho anatin'ny taona ifidianana dia mahatsiaro fa bangaray zay ny vaton'ny olona tiako tokony hofidiko. Zany efa agnaty lisy-pifidianana efa ela fifidianana fandimy da agnatiny ao ary ao agnisany magnamarina agnarako fezay zany vao misy fagnavozana lisy-pifidianana da mandeha fokotany magnamarina sao da sy agnaty lista. Iaho zany tena sarotiny be mihitsy zany ny vehivavy aminahy hoe sy agnaty lisy-pifidianana zany satria iaho viavy mba managny safidinahy avao koa zany tena hoe tonon'izao firenena zany. Rehefa voaray eny anivon'ny fokotany ny lisitra mirakitra ireo mpifidy vaovao sy ireo nesorona tsy ao anaty lisitra, manao fanambarana amin'ny alalan'ny peta-drindrina ireo sefy fokotany amin'ny fanombohan'ny fanamarinana na fanitsiana ireo anarany eo anivon'ny fokotany izay adidiny. Rehefa tapitra ny 20 andro anatanterahana izany dia manana 7 andro ny voameram-panisan'ny mpifidy eny fotony na ny comité local de recensement des électeurs hanao ny fanamarinana indray sy handray an-tanana ireo fitarainana voaray alohan'ny andefasana izany eny amin'ny fitsarana mahefa izay misahana manokana momba izany mandritra ny 30 andro. Rehefa izany dia manana andraikitra ary voalaza ny andininy fa 420 ka hatramin'ny andininy fa 20 ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana eto Madagasikara fa manana adidy tsy mba zo fa adidy ny olo-pirenena rehetra hanantona ny birao ny fokotany hanao fanamarinana ireo lisitra tonga an'ireo. Ka ny ataon'ny mpifidy zany dia manantona any amin'ny lehiben'ny fokotany mijery ireto zavatra manaraka reto. Any amin'ny fokotany no mipetraka ny lisitra fototra zay nanatosana ny fifidianana farany teo aloha. Tonga any ihany koa zany ireo lisitry ny mpifidy fanampiny sy ireo lisitry ny mpifidy nesorona. Ireo zavatra telo ireo zany no anaovan'ny mpifidy fanamarinana. Jereny ao amin'ny lisitry ny mpifidy reny fototra ny anarany raha tsy ao dia jereny ao anatin'ny lisitry ny mpifidy fanampiny ary jereny ihany koa sao dia tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy nesorona. Raha ohatra ka ao ny anarany dia arahabasoa arahabatsara hamarininy ihany sao misy diso na sao misy latsaka. Raha sanatria ka tsy ao ny anarany dia mametraka fitaraina ny mpifidy ary efa misy kahie sokafana manokana handraisana izany fitaraina ny mpifidy izany any anivon'ny fokotany. Tokony anao izany fanamarinana izany avokoa ny olo-pirenena rehetra tsy akanavaka ka feno taona ary mahazo mametraka fitarainana eny anivon'ny fokotany raha toa ka mahatsikaritra tsy fahatombanina amin'izay voalaza momba azy ao anaty lisitra na koa misy voasoratra tsinay ao anatin'izany lisy-pifidianana izany rehefa nahazo alalana avy amin'ny seny. Da magnentana vehivavy rehetra samby agnamarina ny lisy-pifidianana samby ao anatin'ny lisy-pifidianana da samby fidy. Izaho ampela fa agnaty lisy-pifidianana ty agnarako. Mitao antika ampela aby zay hene feno taogna 20 fa manakara mpanondrom-pirenena handeha ho amin'ny fokotany agny hagnamarigny ty agnarantikagny hifily. Ny teny atao ho an'ny mpifidy rehetra angamba dia ny hoe satria efa omeny ny lalàna zo entany ny lalàna hanefa ny adidy ho amin'ny fisoratananarana ao anatin'ny lisy-pifidianana isika dia manentana antsika rehetra ao anatin'izay 20 andro manomboka amin'ny andro ipetrahan'ilay filazana eny anivon'ny fokotany ahatongavan'ilay lisitra eny amin'ny fokotany zay manentana antsika rehetra mba ho tonga eny anivon'ny fokotany anao an'izay fanaraha-maso izay satria raha sanatria ka tsy voasoratra anarana na sanatria ka misy diso ny anarana ao anatin'ilay lisy-pifidianana na sanatria ihany koa misy olona tsy tokony voasoratra anarana nefa voasoratra ao anatin'ilay lisy-pifidianana dia mahatonga ny fifidianana ataontsika
tsy izotra amin'ny tokony ho izy izany ary miteraka fifidianana izay mety tsokatoaviny rehetra sady tsy amoaka ny safidiny. izay ihany koa mamarana fandarantsika amin'ny fiandroany ity ankasitrany ianao nanaraka izanatra amin'ny farany ary manome fotoananao hatrany ny seny isaky ny talata sy ny alakamisy aoriana ny vaovao teny malagasy veloma tonga.